Finaritra miarabantsika rehetra indray amin'ny alalan'izao fandaharana efa fifampizahantsika izao noho ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra tsy toa tamin'ny alalan'ny zanany Jesosy Kristy, dia mitombonandro izany ny mbola fahafahantsika misera sy misitraka itony tambatsotra itony, ifampaherezantsika, ifananarantsika, ifanoroantsika izay mahasoa araka ny Baiboly sy ny zavatra rehetra mifandraika, mifanitsy amin'izany. Iny ary tompoko, anio isika dia hijery lohahevitra anankiray mikasika ny fahasoavana sy ny lalàna. Ity resaka fahasoavana sy lalàna ity, ry namana ao amin'i Jesosy Kristy Tompo sy ry namana rehetra mpanaraka ny pejy dia azo ambara hoe anisan'ny ivon'ny fifandiran'ny kristianina amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Ny anton'izay dia possible, mety hoe tsy fampiny fahafantarana amin'ny antsipriany sy amin'ny tokony ho fahazahoana ny hevitry ny hoe fahasoavana sy ny hevitry ny lalàna, ary indrindra ny tsy fahazahoana ny tombontsoa aterak'izay araka ny kronolojia vanim-potoana nametrahan'Andriamanitra tsy toa an'ireo tombontsoa anankiroa ireo araka ny fifanekena rindran-damina napetraky ny avo indrindra processus fisongana mankany amin'ny antsoina hoe lalam-pamonjena izay ahafahantsika miditra mankany amin'ny vie éternelle, fiainana mandrakizay. Hojerentsika fohifohy sy tsotsotra ato anatin'ity fifampizarana ity ny hevitra ara-panasy ambadika ambarana izay antsoina hoe fahasoavana sy lalàna izay, ary ny piège entin'ny olona mikirakira sy mitondra ireo karazana esprit de séduction ao ambadika izany rehetrarehetra izany. Eny ary tompoko, vavaka isika ary saotranao zay tompo ray masina tsy toa raha mbola nomenao an'izao fotoana izao mbola afaka mifampizara sy mifampahery amin'ny alalan'ny tompo tambatsotra itony. Dia rainay ny anaranao ankalazainay tompo tsy toa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ahafahanay manambara sy miproklame an'izany teny fankalazana vatiam-ponay lalina izany, izany fisantonay izany, mankalaza ny anaranao avy indrindra sy ny fahefanao miasa eo amin'ny fiainanay. Taio ny tontolon'ny fotoana rehetra ny teny izay ho ambara, ary ianao no tompony mamanga ny fonay tsiraray avy, tsy ahafahan'ny satana manana accès ao anatin'ny zavatra rehetra izay hitaritanao anay, fa ianao no manodidina amin'ny alalan'ny rahanao mifafy ivelan'izany rehetrarehetra izany, miendrika enveloppe tsy ahafahan'ny fanaratsy mahita hirika amin'ny lafiny rehetra. Voninahitra aminao ray tsy toa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, proklameko amin'ny herin'ny filazantsara ny atin'izany tombavaka izany. Alleluia, amen. Amaky teny soratra masina ary sika. Voalohany dia ny Galatiana 2:1-20 no ovakitsika. Galatiana 2:1-20 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, tsy mahafona ny fahasoavan'Andriamanitra ao, Paoly manambara eto fa raha avy amin'ny lalàna ny fahamarinana dia maty foana Kristy. Koritiana 1:5-10 fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatoy izao ahy, ary tsy foana ny fahasoavany ato amiko, fa efa niasa fatratra mihoatra noho izy rehetra aho, nefa tsy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no
miara-miasa tamiko. Efesianina toko 2:15. Efa famakitsika matetika daholo izany verset zaraitsika sy vakitsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fandrao isy ireare. Alleluia. Ny fahasoavana tompoko arak'ilay toko sy andinina no vakitsika teo raha dika amin'ny faran'izay tsotra indrindra dia midika fa hoe Jesosy Kristy. Maninona no miteny hoe fa ny fahasoavana dia midika fa Jesosy Kristy? Ny Efesianina toko 2:15 raha hazavaina faran'izay tsotra hoe fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana. Izay dia midika fa ilay hetsika famonjena namonjena antsika tonona hoe fahasoavana dia tsy inona akory fa ilay akta nataon'i Jesosy Kristy, nataon'Andriamanitra tsy toa tamin'ny alalan'ny zanan'ilay tokana Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, nanolotra ny ainy. Dia ino no midika hoe fahasoavana raha atao famaritana tsotsotra. Satria manipika tsara ny Baiboly hoe ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Amen. Avy amin'ny ray tsy toa. Nomena ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana ny fiainana mandrakizay. Donc fahasoavana Jesosy Kristy. Tsy misy zavatra sarotra be, tsy misy zavatra hoe compliqué, fa matetika ireo fiangonana, ireo mpino ao anatin'ny système sy ao anatin'ny religion mifikitra amina resaka fotom-pampianarana, doctrine, zany hoe ireo mpino endoctriné miorina eo ambonin'ny karazana dénomination isan-karazany araky ny fandresen-dahatra nandresen'ny mpitarika fiangonana religieux azy ireny araky ny anarany avy dia ireny mpino ireny no manasarotra ny fandraisana an'izay famaritana antsoina hoe fahasoavana izay. Izay fahasoavana izay ihany koa dia mifamatotra amin'ilay fanekena faharoa, fanekena vaovao. Lioka toko 1:20 efitra ambony sotroinareo rehetra ity rehefa nanolotra ny kapoaka sy ny mofo izy tamin'ny mpianatra sainsaina, ilay nanindriny mafy indrindra ihany koa hoe tsy sotro amin'ny vokatry ny tany intsony aho ozy izy. Misevy dehibe zay ho avy ny fotoana nazavantsika ny foan'ny resaka sainsaina fa hajantsika hatreo fotsiny ihany aloha hoe nisy an'izay repas de communion vatan'i Kristy sy ny rany Jesosy Kristy zay azo atao hoe préfiguration ihany koa, fa tena nanindrina indrindra ihany koa an'ilay zavatra tsy maintsy aretan'i Jesosy Kristy eo amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana amin'izao tontolo izao, fa ny mpianatra izany symboliquement no nomena faveur sy nomena tombony manokana, tsy midika akory zany fa miangatra Andriamanitra tsy toa, fa izay mihitsy no lamina napetraka Andriamanitra tsy toa araky ny fitiavany, grâce sy miséricorde ihany koa anatin'ny tontolon'ny fahasoavana daholo zany kronolozia ny famonjena ary fanehoana amintsika fa misy ny repas sainte terrestre ary misy ny repas sainte céleste. Efa nisy fotoana isika nanambaran'izany teto. Ny lalàna kosa aviavana dia ny lalàna no napetraka araka ilay fanekena voalohany izay lamina fanehoan'Andriamanitra toy ny hoe tandindona ihany koa Jesosy Kristy, fa kisary napetraka
ho an'ny zanak'Israely ary naseho marimarina tamin'izao tontolo zao, izany hoe isika rehetra zay ivelany zanak'Israely raha ny contexte izany, dia ny lalàna izay mifamatotra amin'ny fanekena dia midika fa fanekena Andriamanitra tsy toa sy ny vahoaka Hebreo izay lay fanekena voalohany resahako eto izay zavatra izay toy ny nanafina ny fahasoavana. Zany akory tsy midika fa hoe tsy nisy fahasoavana tao anatin'ny lalàna. Tena nisy fahasoavana tao anatin'ny lalàna, fa ny fahasoavana tao anatin'ny lalàna dia voafatotry ny lalàna. Fa ny fahasoavana famonjena Jesosy Kristy dia voafatotra ao amin'ilay entité, ao amin'ilay natiora hoe Jesosy Kristy, ilay fitiavan'Andriamanitra arak'ilay Efesiana 4:15 nazavaintsika tsotsotra teo. Miaraba rahalahy, tolotra mahazo manana, sokajaina sy namana rehetra any ambadika anonima rehetra any. Eny ary tompoko, inona anao zambara? Ny lalàna ve misy tombontsoa raha ny resaka salut éternel, vie éternelle anao ambara. Ny zavatra misy riavana dia ny lalàna dia napetraka, natao arofanina, arofenitra, ary ny baiboly dia manambara an'izany hoe ny lalàna no fahazona fahalalàna marina ny amin'ny ota. Izany hoe amin'ny alalan'ny lalàna zany dia fantatsika hoe ity azo atao, ity tsy azo atao, ity. Fa izay nefa tsy miampeshe atsika hoe anota. Aka ohatra isika, ohatra ny hoe aza mijangajanga dia nampianatra Jesosy Kristy any amin'ny filazantsara, ohatra hoe Mateo, tsy izay rehetra mijery vehivavy ihany ozy izy, tsy izay rehetra zany manao acte adultère ihany no mijangajanga miditra amin'izay acte izay, fa izay rehetra mijery fotsiny ihany ka mila azy any am-pony. Eo zany dia rava ilay hoe acte hoe tsy azo atao ny mampirafy, tsy azo atao ny miray ivelan'ny fanambadiana. Fa il suffit fotsiny hoe misy fisainana sy fieritreretana ary ihany ilay bazin'ilay fahatongavan'i Jesosy Kristy fahasoavana. Ainsi de suite, ohatra hoe aza mangalatra, fa misy olona misy fisainana sy fieritreretana mitsiry any anatin'ny sainy ihany hoe ahoana re zany mangalatra izany misy stratégie miforona any anatin'ny sainy ihany hoe fisainana sy fieritreretana, efa misy efipetsy mirindra tahaka an'izao zany dia misy fitaka ohatran'izao atao. Izay dia efa midika efa misy ota mahazo toerana ao anatin'ny olona anankiray. Ary izay dia manambara n'ilay antsoina hoe ota fototra rasy adamika amin'ny maha isika taranaka Adama voalohany antsika hoe notorotoroina tao anatin'ny fahotana hoy i Davida mpanjaka. Raha izay zavatra roa voalaza tsika tsotra sy fohy izay fotsiny ihany par rapport amin'ny resaka vie éternelle sy ny hoe famonjena, ary ny baiboly ihany koa dia mahazava ho azy, ary indrindra manazava ho io arak'ilay toko sy andininy vakitrika teo ilay Galatiana 2:20. Galatiana 2:20, tsy mahafoana ny fahasoavan'Andriamanitra fa raha avy amin'ny lalàna ny fahamarinana, raha avy amin'ny lalàna zany ny vérité, raha avy amin'ny lalàna ny justesse, raha avy amin'ny lalàna ny sainteté, fahamasinana, raha avy amin'ny lalàna ny zavatra toy izany dia maty foana i Kristy. Ary izay indrindra no antony nandefasan'Andriamanitra tsy toa an Jesosy Kristy. Isin'izay balansa izay ho tsapatsika tsara hoe misy Jesosy Kristy percutant kokoa, ary ao anatin'ilay hoe Jesosy Kristy no plénitude ny fahatanterahana. Satria ireo rehetra izay tao ambanin'ny lalàna, zany hoe miaina ny fanompona araka ny lalàna hoe izao tsy azonao atao, izao tsy azonao atao, izao tsy azonao atao, izao ataovy, izao ataovy, izao ataovy. Resaka lalàna seremonialy zany tsika ohatrany hoe sabata dia izao natao, izao nataovy, mitsahatra, tsy mivavaka sy ny sisa rehetra, ivelany hoe aza mijangajanga, aza mamono olona sy ny sisa rehetra, zany hoe ordination sy interdiction. Fa izany rehetrarehetra izany
dia tsy midika hoe voavonjy aho. Ireo olona rehetra niaina tao anatin'izay rezima tsy ndriko tsara, rezima voalohany, fanekena voalohany. Maninona no miteny an'izany? Izay no antony ny dinan Jesosy Kristy tany amin'ny fiainatsita. Na ma ny fatorandreo olona ireo, na ma an'izay fahasoavana voahidiny lalàna izay. Zava-miafina zany resantsika izany. Nidina tany amin'ny fiainatsika Jesosy Kristy, nitory-teny tamin'ny maty, nitory-teny tamin'ny patriarka, ary nilaza ny famonjena fahasoavan'Andriamanitra. Efesianina 2:2-5. Nidina tany amin'izay fiainatsita izay Jesosy Kristy, naka fanalahidin'ny fahafatesana tamin'nisy Satana, fa fahafatesana ny tambiny ota noho isika rasy adamika, izay tsy maintsy nombona teo amin'ny hazo fijaliana, izay fahafatesana izay corps corruptible izay vatana mety lo izay zavatra tsy efa ny lalàna rehetra izay de tsy maintsy nidina tany amin'ny fiainatsika Jesosy Kristy, nilaza ny teny fiainana, nitondra ny tenany, nitondra ny rany, satria mazava ny soratra masina hoe izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana ny fiainana mandrakizay. De izay no nentina izay fahasoavana izay, araka ny Efesianina hoe famonjena. Miaraka amin'izay misy gloire ngetabe, misy voninahitra, misy fanafana, misy délivrance, izay no nentin' Jesosy Kristy tany amin'ny fiainatsita. De izay no mitondra fanafana ho an'ireo patriarka rehetra izay marina sy justa araka ny lalàna. Alleluia. Sarotsarotra amintsika angamba no manakatra an'izany. Sarotsarotra amintsika angamba no mandinika sy mihevitra ny detay ao ambadika izany zavatra resantsika izany. Aka ohatra percutant sika eo amin'ny fiainana andavanandro, maraparanantsika sady ny fotoana. Misy ny lalàna, misy ny antsoina hoe code civil, ny code pénal, code constitutionnel sy ny sisa rehetra. Ireny rehetra ireny dia andrindrana ny fiarahamonina avokoa. Intelligence ny olombelona fa aza adino fa ireny rehetra ireny dia plagian'ny baiboly daholo. Maninona no miteny hoe plagian'ny baiboly? Aza mangalatra, voarara ny code civil izany. Aza mamono olona, ny mangala bady, ny manao ratsy, faux témoignage, ny atsara velatsy, vavolombelona landainga. Hitanareo amin'izany fa se référer amin'ny baiboly foana izao tontolo izao. Ary zay le esprit an'ny Satana. Satana dia mihetsika ary miasa izy amin'ny karazana fetrifetsena isan-karazany. Tsy avec férocité ho avy zany fotoana izany rehefa misy ny fisehoan'ilay bibidi antikristy, izany hoe personnifie mihitsy Satana. Rehefa ho avy zany vanim-potoana izay miresaka grande tribulation sika amin'izay. Fa eto dia manazava tsotsotra fotsiny ny hoe efipetsin'ny Satana a des visages multiples, amin'ny endrika maro isan-karazany, manova ny endriny ho tahaka ny zanaky ny mazava, zany hoe ambodiny tafody zanak'ondry. De misy agent de Satana, se prénommé magistrat. Misy agent de Satana, se prénommé ho police na gendarme, na pastor, na mpitoro teny ohatran'izao ataoko zao, na bishop, na mpanasitra, na mpaminany sy ny sisa rehetra. Fa ny zavatra entiny miseduire antsika sy entiny mamitaka atsika zany toy ny hoe raha jerena ivelany de hoe mpanompon'Andriamanitra izy ireny, ary miaina araka ny lalàna izy ireny, amin'ny mampitsara azy, amin'ny magistrat azy, amin'ny maha lehibe an'ny seni anazy, amin'ny maha sefony bianco anazy, dia mampiatra lalàna izy, na amin'ny maha commissaire divisionnaire anazy, na maha carte mobile azy, na président mpokotany azy, na maha sampana lehilahy lehibe azy, na vehivavy lehibe azy, na dia mananatra anao izy, aza mijangajanga, aza mamono olona, mandeha daholo ny karazana code pénal sy ny code civil rehetrarehetra, ny code constitutionnel izay afaka modifieny, izay manam-pahefana
amin'izay resaka modification zay ainsi de suite. Fa izay zavatra izay nefa plus hoe matevina ny Bible de la loi, zany hoe resaka lalàna zany etony resaka ao anatin'ilay exemple percutant resahako teo amin'ny fiainana andavanandro hoe ireo avy ny lalàna ampiarina amin'ity firenena ity. Zavatra misy tsy mandroso mihitsy le firenena. Fongary daholo ny lalàna ao amin'ny Assemblée nationale ao Tsimbazaza. Fongary daholo ny lalàna. Inaviny tsy azo atao. Manontany ianao commissaire divisionnaire anankiray, manontany ianao olona baka plus 6 na 7 ny akatso, fa afaka tanisaina ianao zany. Fa est-ce que misy effet eo amin'ny société ve zany rehetrarehetra izany? Pourquoi hoe mbola misy ny insécurité, ny alatra vomaso, mialatsina ohatrany mameriberina zany foana tsika. Ny fitsarana amin'ny tanila, ny karana amin'ny bodin'ny tany malagasy, ny malagasy manapatra fahefana amin'ny malagasy, izay malagasy oatra azy ihany koa, ny mpangalatra vomaso, ny mpangalatra tolapaty, ny mpisoloky miakatra altara, tsy milamina ny fiangonan'ny sasany fa samy teo président satria misy resaka pahafolony matevina be ao sy ny zavatra ohatrany. Misy nefa misy ny lalàna mipetraka ary tena hay ny tsiraray mihitsy ny antsipriany amin'izany. Fa samy teny amintsika fa tsy manova an'ilay natiora an'ilay firenena sy ilay ponina ao amin'ilay firenena izay fisiny lalàna mipetrapetraka tsara sy mahery vaika izay, satria tsy ao ilay fahasoavana famonjena Jesosy Kristy. Alleluia. Ary zay kisary zay tsy misy zava-baovao ety ambony tany. Averitsika foana zay isaky mizary tsika. Fa ny taloha ihany Solomona mpanjaka no nampianatra an'izany. Efa nijininy fanahy izy. Tokony mpitovy-teny. Tsy misy zava-baovao ety ambony tany. Izay kisary zay dia kisary tao amin'ny fiainan'ny zanak'Israely vahoaka Hebreo. Izy ireo dia nomena ny Torah, fa impiry izy niodina tamin'i Jesosy Kristy, niodina tamin'Andriamanitra tsy niodina tamin'ny Elohim. Vao nivoaka ny ranomasina mena tonga dia voadoro. Mosesy omena ny lalàna 10 any amin'ny tendrombohitra Sinay, fa ny Arona mpisorona be mihitsy manao ny ataony miaraka amin'ny vahoaka nalkisa ombala volamena barea be. Zany ny kisary misy amin'izao vanim-potoana izao. Zany ny kisary misy amin'izao vanim-potoana izao. Lehibe any senia, ny filoham-pirenena, ny mpitondra fiangonana, mialatsiny amin'ny tena zany, mba hipetrapetra daholo, mpintsotra ny vahoaka malagasy, mialatsiny hoe iray lasaka fa misy ray roa manao ny sitrapon'Andriamanitra ary tena ekena ao anatin'ny discrétion, voninahitra ao n'Andriamanitra tsy to. Misy mpitondra fivavahana koa ohatran'izay, misy mpitondra firenena ihany koa, fa malgré hoe noho ny fanerena sy ny tellement tena étoffé ao anatin'ilay ratsy izay mavesatra sy mianaka be eto amin'ny firenena. Dia izany ny zavatra misy. Rahalahy sy ranabavy. Teo dia nanindry fa hoe ilay lalàna ane ka tsy naova firenena, ilay lalàna ane ka tsy naova ny zanak'Israely. Ahoana hozy ao Elohim ma Jehova tamin'ny vahoaka Israely? Firenena tsy voafora, fosy sofina, tsy voafora amin'ny olitra, tsy voafora amin'ny lafiny rehetra, fa voafora araky ny lalàna, voateraka 7 andro dia efa voafora ny lehilahy. Ny vehivavy voafora amin'ny lafiny, izay araka ny constitution fifanekena ao Elohim sy ny vahoaka Hebreo. Toy ny hoe resaka fadimbolana, toy ny resaka hoe fisaroman-doha, toy ny resaka zavatra ohatran'izany, famorana amin'ny tena avokoa zany rehetrarehetra izany. Fa tsy nampiova ny vahoaka Hebreo zany rehavana. Tsy nampiova ny vahoaka Hebreo zany. Fa misy an'ilay fahasoavana nentin'i Jesosy Kristy, ary zay indrindra no natonga ny Paoly nanambara araka ilay toko sy andininy vakitsika teo, Koritianina voalohany toko 5:10, andininy 10 ilay nivakitsika teo. Fa i Paoly dia niexpérimenté tsara mihitsy an'izay hoe voafora izy tao anatin'ny lalàna, zany hoe tao anatin'ilay lalàna nisy fahasoavana voahidin'ny lalàna. Ary tena natsapa mihitsy izy koa hoe tao anatin'ilay fahasoavana Jesosy Kristy tsy izao intsony ny velona fa Kristy ny velona atao anaty. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra natoy izao 1 Korintien toko 5:10, andininy 10 ilay nivakitsika teo. Tsapany Paoly mihitsy ilay balance ny resantsika teo hoe balance atao amin'ny fanekena voalohany sy ilay balance
fanekena Jesosy Kristy nienana an'ilay gloara n'ilay tenany sy ny rany. Misy resaka voninahitra sy maninona no miteny hoe gloara satria ao anatin'izay misy transformation. Lay vatana iny lay Adama faharoa zay mihinana ny nofoko misotro ny drako, iny lay gloara. Satria tsika dia miresaka koron Jesosy lay koron Jesosy fahasoavana, famonjena, mamonjy. Efesianina 2:4-5. Iny vatana iny mamonjy ny vatantsika. Ohatran'ny hoe raha miko sary tsotsotra isika dia hitanao misy olona anankiray marary ny cancer izy, dia ny vatany rehetra, ny selula any amin'ny vatany rehetra, ny ADN any efa manomboka potika. Misy selula ny mamadana mihinana azy. Fa tsy maintsy mila chimiothérapie ny olona iny. Zany hoe misy zavatra ampidirina aminazy mirégénérer andray le selula iverenany amin'ny vatany normal. De tahaka an'izay zay zavatra resahantsika zay hoe io misy Jesosy Kristy fahasoavana zay mihinana nofoko sy misotro ny drako. Manana fiainana mandrakizay lanay zavantsika faran'izay tsotra teo dia io la noraisin'ny Paoly ary anaovany témoignage hoe tsy izao intsony ny velona fa i Kristy lay fahasoavana, lay azo fijaliana, lay fahotana voaombo, tsy voaombony lalàna fa voaombony lay fanombohana, fahafatesana teo amin'ny azo fijaliana. Eo no velona atao amin'ny Paoly. Tsy izao intsony ny velona fa Kristy no velona atao anatiko. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra, niaiky mihitsy Paoly, fa ny fahasoavan'Andriamanitra nato izao any. Tsy lay resaka loi, tsy lay resaka régime ancien testament, tsy lay régime voahidy niaraka tamin'ny fahasoavana tao ambany lalàna, fa lay fahasoavana Jesosy Kristy hoe misy ota maty dia fitsanganana fiainana vaovao indray zanak'Andriamanitra, corps glorifié, voninahitr'Andriamanitra, mandresy ny fahafatesana miaraka amin'izay misy lamba mitritra miditra amin'ny dimension céleste, misitaka amin'ny tontolon'ny dimensiona terrestre, resaka ara-nofo sy ny resaka ara-panahy, vie éternelle. Amen. Dia izany ry havana no zavatra misy ary tokony ho voaray atsika. Za tsy miteny hoe ratsy ny lalàna. Tsy misy zavatra ratsy zany namboarin'Andriamanitra tsy tony. Miaza mangalatra, miaza mamono olona, miaza mijangajanga sy ny sisa rehetra. Za akory tsy miteny hoe ratsy zany. Tsara zany. Ary matoy izany nambaran'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely ho tandremana. Dia misy fahendren'Andriamanitra ao anatin'izany, arak'ilay nambarako teo ihany koa hoe misy fahasoavana voahidy ao anatin'izany. Voahita ny lalàna. Fa ny fisiany Jesosy Kristy ihany kosa, ilay fahasoavana avy amin'ny ray tsy toa, famonjena, salut mihitsy eto ny resaka. Zany akory tsy midika hoe tsy salut ny lalàna. Oui, famonjena ny lalàna fa misy fisongana, makany amin'ny fahatanterahana. Ary zany avokoa no antony fanambaran'ny Baiboly hoe tsy misy ho foana ozy izy ny toky sy andininy amin'ny resaka lalàna ao amin'ny Baiboly na dia tendro tsoratra anankiray ary ambara-pahatanteraka izy rehetra. Zany misonga mankany amin'ny fahatanterahana izany tsika. Amin'izay fotoana izay zany rehefa tonga ao amin'ny olona anankiray Jesosy Kristy, arak'ilay témoignage Paoly 1 Corinthiens 10:10 resantsika teo dia tsy didina intsony olona anankiray hoe aza mampirafy, aza miray amin'ny solafa, na aza miray amin'ny voisin, na aza miray amin'ny collègue de travail, aza miray amin'ny mialatsiny efa mahitsy be zany fomba iresahako zany fa mampita hafatra makorelina, na aza miray amin'ny sy ny sisa rehetra, cousin cousine, misy manao an'izany, attention. Fa izay didy mandrara izay dia tsy mahafoana n'ilay fantasma sy ilay fisainana sy fieritreretana, arak'ilay ohatra niraisika teo hoe hatramin'ny mangalatra sy ny fijoroana vavolombelona andainga, monté dossier sy ny sisa rehetrarehetra. Tsy mahafoana an'izay any amin'ny tontolon'ny saina sy fieritreretana izay. Ora nefa izay dia efa midika fa fahotana araka ny fanambaran'i Jesosy Kristy any amin'ny filazaon-tsara, Matthieu, Marc, Luc, John. Fa kosa Jesosy Kristy tonga
fahasoavana, famonjena, salut, mitondra accomplissement amin'ny tenan'olona anankiray dia amin'izay fotoana izay miroso makany amin'ny fahaterahana indray ny mpino anankiray ary manomboka misantatra sy migotena antsoina hoe zanak'Andriamanitra izy. Jaona voalohany toko 7 andininy 7 fa ny zanak'Andriamanitra no tsy manota, tsy mahalala ota, satria tsy misy an'ilay ota ao anatiny, zany hoe tsy misy an'ilay fisainana sy fieritreretana anota sy hijangatsanga intsony ao anatin'ny fisainana sy ny fieritreretana. Izay ry havana no mampiavaka ny lalàna sy ny fahasoavana. Samy poids, deux poids mety n'Andriamanitra nanavotana antsika olombelona izy ireo, fa ny zavatra misy tsy tsapan'ny olona izay fitiavan'i Jesosy Kristy izay fitiavan'Andriamanitra tsy toy izay hoe nalefany aloha ny mpaminany, nalefany ny mpanjaka, nalefa ny mpisorona, nalefa ny lalàna. Misy but objectif an'Andriamanitra daholo ao anatin'izany ho fanavotany antsika. Nalefa ny koa ny fahasoavana Jesosy Kristy, saingy ny mampalahelo ry havana, satria teny hoe saro-piavina isika olombelona na tsy fantatro hoe misy teny sy mo mifanitsy mirazotra amin'izay fanambarantsika izay, fa angamba tokony tsotra fotsiny hoe mahery be ary tena étouffé ao anatin'ny esprit amin'izao tontolo izao ny génération, dernière génération amin'izao vanim-potoana iainantsika izao efa voasoratra ihany koa hoe fin de temps, dia vokatr'izay dia tsy hitan'ny olona ireo processus ireo indrindra ilay fahasoavana Jesosy Kristy. Zany akory tsy midika fa hoe raha Andriamanitra ve dia ahoana no takony ny maizina ny mazava, tsy any ny resakitsika, fa ny mazava eo foana ary mamirapiratra izy ao anatin'ny maizina, fa tellement ny olona mihitsy no mamonjy aloka, ny olona mihitsy no mamonjy coin, ny olona mihitsy no misabrité. Tsy fantatro nahazonao zany zavatra ambarako zany. Io misy maloka, io misy aizana, dia le olona mihitsy no misafidy. Zany ny zavatra misy ry havana. Ka mino fa misy zavatra voarainao anatin'izany zavatra mizaraintsika izany, anampy anao ny Jesosy Kristy atsapany lanja ny fahasoavana, ny heriny lalàna ihany koa, amin'ny manaraka pitsika ny fanazavana raha sitrapon'ny Tompo. Fa fahasoavana no namonjena antsika, gratuit be io fahasoavana io. Jesosy Kristy io fahasoavana io anio sokafy ny varavaran'ny fonao raha mbola tsy naray an Jesosy Kristy ianao, dia avelao ahazo toerana eo amin'ny fiainanao, avelao ahazo toerana ao am-ponao izany fahasoavana Jesosy Kristy izany, fa izany no afaka mamerina sy mandamina mandrindra indray ny fikorontanana rehetra misy eo amin'ny fiainanao, ny tsy fitoniana rehetra, ny karazany zavatra tahaka izany izay miatomboka aloha voalohany indrindra amin'ny fitonianao, izany ny positionnao, ny stabilité anao manoloana ny sitrapon'Andriamanitra. Zava-dehibe izay ambarako izay ny plan charnel rehetra, aretina, tsy fahasalamana, ny fikorontanana, zavatra ohatran'izany manaraka ho azy zany rehetrarehetra zany, tsy fisian'ny asa sy ny sisa rehetra. Rehefa misy ny stabilité anao amin'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny fanokafany fonao amin'izay resaka fahasoavana izay dia izany teny aminao fa manomboka afaka misokatra ho anao ny opportunité ny amin'izany zavatra rehetrarehetra. Ary izay ilay ambaran'ny Baiboly hoe fakatao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana nambarantsika teo. Jesosy Kristy milalina sy fahamarinana ary fiainana, ary nambarantsika teo fahamarinana midika fa fahasoavana, justesse, sainteté sy ny zavatra ohatran'izany. Rehefa mipetraka ao am-ponao izay zavatra izay dia manokatra varavarana belabe izay mifandraika amin'ny zavatra maro, ny herin'izay fahasoavana izay. Misy délivrance miorina ao amin'ny tenanao, ao amin'ny tokantranonao, ao amin'ny fianakavianao, araka ny famindrapon'Andriamanitra
sy ny fahasoavan'Andriamanitra grasy vie éternelle salut famonjena teo amin'ny azo fijaliana. Dia izay zavatra izay no manao tasy d'huile ho an'ny firenena anankiray ka vonina ve isika tompoko? Vonina ve ianao? Vonina ve ianareo tanora? Petrako amintsika rehetra amin'ny fanontaniana. Samy misaintsaina ary. Tain'i Jesosy Kristy daholo tompoko dia amin'ny manaraka indray isika manohy izay tokony tohizana kasika ny sitrapon'Andriamanitra. Misaotra anao izay Jesosy raha mbola afaka nizara izay tokony hozaraina mikasika izay lohahevitra fahasoavana sy lalana izay. Voninahitra ho anao, dera ho anao, ary ny anaran'i Jesosy Kristy no proclameko an'izany. Ny fahasoavanao ny Jesosy no manafaka anay, milibere anay, manafitra anay, mitondra famonjena salut ho anay. Indrindra tompo, ampibebaka anay satria izany zavatra andrasanao ho an'izao firenena izao, andrasanao anay tsirairay, andrasanao aminay izay te hiova sy te hangetaheta hiditra amin'izany fiovana izany. Raha misy ny haja sy ny dera dia ho anao irery ihany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia, amen. Tain'i Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny voninahiny daholo sika rehetra. Veloma tompoko.